Falmalotra ny fiarabana ho atsika rehetra hanetokatrano any izay manaraka ny fahitalavitra MBS sy ny onjam-peon'ny MBS amin'izao fotoana izao. Tonga soa indray atao anatin'ny fandarana dinika fotoana izay andrasana vahiny moa zany eto amin'ity ainao manjery ity androany dia Andriamatoa Joseph Yolande no vahintsika. Izy moa zany raha ny ambangovangony voaray eto an-toerana mombomba anazy dia izy dia efa sénateur teo aloha, CT teo aloha ihany koa, CST teo aloha no sady panneau politique mazava ho azy isany ihany koa anatin'ny membre structure locale et concertation any amin'ny faritra nosy be iny. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana dinika. Ya, miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana, miarahaba koa anareo ato amin'ny télévision MBS, miarahabanao sy ny teknisianina rehetrarehetra. Eny ary asaina mpanajana vetrany ianao piaino sy mpijery ny fandarana zany tsy saraka aminay fantaniko voalohany angamba tonga de mahitsy avetrany hoe Madagasikara isan'ny firenena fito manan-karena indrindra raha resaka rena kibon'ny tany maneran-tany amin'izao fotoana izao, nefa isan'ny fahadimy amin'ny manitra indrindra maneran-tany. Inona zavatra tsikatra Andriamatoa Joseph Yolande manoloana an'izay resaka hoe fitavozavozany Madagasikara amin'ny fampandrosoana zay? Ka izay indrindra no mahatonga anay tsy mijanona ny miteny satria tsy normal ny zavatra misy. Voalazanao teo fa Madagasikara anatin'ny firenena fito manan-karena indrindra anefa any amin'ny farany any amin'ny fampandrosoana. Tsy normal io. Inona mahatonga an'io? Dia nohony tsy fisiany le politika hitantanana ny firenena ampatanjaka n'ity firenena ty ary azahoany le vahoaka le tombotsoa am'le izy. Zay zany mahatonga an'io zavatra io. Ka ny FDIB aminay moa zany de hoe Madagascar d'abord, Madagascar aloha, dia ny zo les droits et les intérêts des Malagasy avant tout. Zay ny zava-dehibe. Ny zo sy ny intérêt ny Malagasy no tokony tsinjovina aloha fa tsy hoe intérêt ny vahiny na tombotsoan'ny vahiny na ohatran'izany. Zay zany no tsy mety amin'le fitantanana. Ka anatin'io ny toe-karena zay mila amboarina, ny fitantanam-bola sy ny sisa zay mila amboarina. Inona mahatonga an'Andriamatoa Joseph Yolande resaka avetrany hoe ny tombotsoan'ny vahiny no manjaka eto amintsika eto? Satria zay ny zava-misy hatramin'izay, hatraminazahoantsika ny fahaleovantena tompoko dia tsara ho fantatritsika zany. Zany hoe tamin'ny 1960 rehefa nanao ny proclamation d'indépendance ny filoham-pirenena voalohany tompoko lahy Tsirana paix à son âme ray aman-dreny be igny dia efa voantso tao amin'ny bureau-ny frantsay izy dia nilaza hoe ny gouverneur frantsay tamin'izany fotoana no nilaza hoe tandremo sao de hanova ny zavatra efa nifanarahanay tamin'ny fitondrana malagasy, zany hoe ny fitondrana fahampanjaka sy ny taloha zany de ny hoe tsy azo atao ny misakasakana ny zavatra zay tadiavin'ny frantsay na ampidirina eto na afarana. Dia tsy azo atao ny manimba ny intérêt-ny vazazana. Zay zany mahatonga anay miteny an'io foana. Dia ny fandimby foana ny mpitondra teto a Madagasikara fa tsy mbola nisy le tena fahasahiana hitsinjo ny tombotsoan'ny ty firenena ity sy ny tombotsoan'ny malagasy. Tsy normal raha ohatra ka firenena fito anisan'ny manan-karena indrindra no am'izao laharana misy atsika zao. Inona mahatonga an'izany? De nohony tsy fisiany le fahasahiana sy ny fametrahana ny lalàna sy ny rafitra zay ahatongavatsika amin'izany zavatra tadiavin'ny firenena izany. Eo indrindra mantsy hoe inona zany le fomba atongavatsika amin'izay rafitra zay hoe atanjaka raha toe-karena i Madagasikara, ahoana ny fomba aniliana sy ametrahana raha ataoko hoe mivantana kokoa zany hoe ahoana ny fomba aniliana andreo avy any ivelany arak'izay lazainao zay zany hoe ny vahiny manan-karena indrindra sy mandidy ny firenentsika. Ya, ny atongavany amin'izany araka ny voalazany maro ny manam-pahaizana sy ny titanindrazana rehetra dia tokony ho tsapatsika izany situation zany dia apetraka amin'izay le hoe fitiavan-tanindrazana ka ny zavatra nataon'ireo titanindrazana taloha tamin'ny 1947 tamin'ny 1960 sy nizao de tokony tohizana, de tokony atsaraina. Ka ny vahoaka malagasy maro anisany no tokony atsapa fa hoe any malagasy ty nosy ty fa tsy any vahiny.
fa tsy ny vahiny zany tokony baiko atsika eto fa atsika malagasy ny tompony ity ka soit ampandalovina amin'ny lalàna zay moko ny fahitantsika azy tokony atao lalàna le izy satria ny frantsay no ny teny hoe zao no tsy maintsy ataonareo dia tsy maintsy avoaka ny lalàna tsy zay no tokony atao zao ny lalam-panorenan'io dia tokony ovana apetraka ao mihitsy fa zao no FDB hevitra mafonja amin'ity Madagasikara tia dia tokony atao an'izao ty ny lalàna koa ireo texte de loi rehetrarehetra io dia mila ovana ny esprit-n'io fa tsy mety le esprit ny lalàna amin'izao fotoana dia lalàna miavantage ny vahiny foana dia mipetraka le hoe avelao foana Madagasikara ijaly eo fa tsy azo atao ny mampatanjaka ny firenena avy ny zanana zay le esprit ny le lalàna misy amin'izao fotoana ka raha voanovan'io dia mila fahatsapatena ny tsirairay ny vahoaka malagasy voalohany hoa satria Madagascar d'abord les droits et les intérêts des malagasy avant tout io zany dia tokony ananany malagasy tsirairay ny fotom-pisainan'io fa tsy hoe atao mahazo zavatra kely zaraina zavatra rehefa sahirana de omena tsy tokony ho sahirana ny vahoaka malagasy zay ny tena izy tsy tokony tsy ampy vary tsy tokony tsy ampy loka zany tsy tokony tsy mananasa zany tsy normal zany ny zavatra misy any ivelany dia na ny piasa amin'ny République française io ny piasa afakasa enim-bolana afahan'ny asa dia mbola mahazo karama zay ny zavatra misy any andafy eto amintsika ny karama tsy mahampy atsika akory na ny karama minimum zao ataontsika hoe 1 million de francs anefa ny gonimbary miakatra 500 000 600 000 mbola eo ny fampianarana ny ankizy ny vidy loka ny anofa trano anofa ny jiramasy tsy ho ampy mihitsy io ka na ampiakarinao 5 millions aza ny karama farany ambany indrindra raha tsy voafehinao ny fiakaran'le vidim-piainana dia tsy ho ampy an'ny malagasy foana ijaly foana ny malagasy ka tsy normal zany zavatra zay mahatonga ny titanindrazana sy ireo teknisianina malagasy no ny teny hoe mila anaovantsika ny fanovana ny rafitra hitantanana ny lalàna rehetra de mila ovana am'izay tonga am'le fampandrosoana tadidio tsara fa ny karamany ray aman-dreninay tamin'ny andro taloha tam'izay mbola kelya 13 000 francs dia nahavelona tsara fa ny valeur an'le vola tam'izany dia be ny valeur an'le vola par rapport am'izao izao 1 million de francs tsy ampy iveloman'le malagasy satria nahoana maro ny zavatra ovana ohatra fotsiny lazaina foana ny zava-dehibe indrindra amin'io dia ny fitantanana ny are-pirenena malagasy ny voalohany indrindra dia ny volamena dia sur le plan international iraisam-pirenena mihitsy fa hoe ny volamena dia afaka miantoka ny vola mampatanjaka ny vola fa ny zavatra misy dia tokony apetraka ao amin'ny banque centrale io volamena io mba higarantira ny monnaie malagasy anefa tsy zay ny zava-misy eto tsy azo atao zany fa ny volamena dia aondrana foana makany ivelany fa tsy azo atao zany hoe hiantoka ny vola malagasy zany fa aleo ny vola vahiny no andrefesana ny vola malagasy tsy normal io zay mahatonga le hoe marché interbancaire de devise dia midy zany tsy vahaolana mihitsy amintsika eto io tsy vahaolana idirako le resaka refondation rehefa aveo fa alohan'izay efa inefatritsika angamba ao anatin'ny république fa efatritsika zao raha fanovana lalam-panorenana zany teto Madagasikara efa imbetsaka angamba hoe ataoko hoe inefatra sa indimy angamba raha ohatra hoe nanova lalam-panorenana antsika amin'ny fomba ahoana ny atongavantsika hoe ametraka an'le lalàna zay eritreretinao zay atongavantsika tena ao anatiny zay fampandrosoana zay ka zay indrindra mampametra mpanontaniana moko ianao zao mametra mpanontaniana de ny vahoaka malagasy tia tandrazany mametraka fanontaniana ahoana no manova foana ny lalam-panorenana nefa tsy tafavoaka foana ny firenena satria ao anatin'ny lalam-panorenana zay natao teto Madagasikara dia tsy misy mihitsy nandininy anankiray mikasika ny hoe zao no tokony atao ny volamena zao no tokony atao am'ireo arenareo zao no
lalàna tokony avoaka mikasika ny fitantanana ny arena sy ny sisy sy ny vola tsy misy mihitsy anaty lalam-pandrenana io tamin'ny andro taloha teo misy proposition de loi zay nataonay dia ozy ny mpitondra sasany tamin'izany fotoana dia ny hoe andao aloha eto any amin'ny ambassade de France aloha io proposition de loi io raha ekeny ambassade de France dia zay vao azo diniana ato amin'ny androm-panjakana dia ho za hoe miala tsiny tompoko fa tsy hanao an'izany za fa za no mahatsapa fa araka ny voalazany manam-pahaizana sy ireo nandray anjara amin'ny fandrafetana an'io document io dia ny imposition ataony vahiny eto amintsika no tsy mahalasa atsika mihitsy ka za tsy tondra an'io agny fa apetrako eto aminao dia anjaranao mienrôle io anatiny programme zay tokony andiniana azy ao anatiny androm-panjakana dia tsy natao le izy ka raha vo tsy miala amin'io atsika dia tsy ho tanteraka ka ny lalam-pandrenana zay tiako resahana eto dia tokony ampidirinao mihitsy misy andininy anankiray fotsiny ohatra andininy anankiray fotsiny milaza hoe zone politique économique politique financière tokony apetraka eto Madagasikara fa tsy manaraka ny baiko nireo vahiny ireo foana isika de hoe miandry fanampina rehefa sahirana de omena vola rehefa mosary de omena vola de iny no andesina anaovana propagande sy ny sisa tsy mety tsony io Andriamato Joseph Yolande ve nefa tena matoky sy migaranty tanteraka fa hoe ho tanteraka zay zavatra zay satria raha ny zavatra misy mantsy apetraka fotsiny lalam-pandrenana raha tsy resaka tika tamin'ny ty fitondrany ty fotsiny PDB zay resaka hoe fanitsakitsana lalam-pandrenana ny trango zay azo antoka ve ny atanterahany zany ao anatin'io hoe lalàna atao anatin'ny lalam-pandrenana zay ka mandraky ty androany fitondrana am'izao fotoana oa ozy anao teo dia mbola tsy ao amindreo le hoe fasahina ametraka an'izay zavatra zay mahatonga atsika mbola mijaly foana io ny antony mahatonga na mametraka an'izay mantsy isan'ny nampanantenainy filohan'ny repoblika tamin'ny fampelezan-keviny am'izao fotoana zao ny hoe isika ny arena eto Madagasikara fotsiny de afahantsika mampandrosa Madagasikara tsy zay nefa ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao fa adimy mantra indrindra maneran-tany i Madagasikara ya ka zay indrindra tsy mety satria tsy ao le fitiavan-tanindrazana tsy ao le fitiavan-tanindrazana le zavatra lazaina hafa ny zavatra atao hafa tsy mety io satria raha nilaza zao ny filoham-pirenena ozy anao teo Andry Rajoelina zany Andriamatoa Jaina Andry Rajoelina de hoe ny arenatsika eto zay tokoa ny arenatsika eto mahampy ny volamena atsika dia mahampy anefa iza no manondrana ny volamena makany velana ny fitondrana ihany ane miaraka amin'ireo akaiky azy ao no manondrana ny volamena makany velana fa tsy azo apetraka ao amin'ny banque centrale zao dia namorona ny hoe centrale d'achat ny volamena indray de hoe avondrona anatin'ny centrale d'achat io ny volamena rehetrarehetra anefa atao iny fa tsy apetraka ao amin'ny banque centrale fa alefa ny velany ihany mbola tsy mahavany olana zany fa ho za hoe araka ny voalaza ny manam-pahaizana sy ny titanindrazana ary zay no ilazana eto foana fa ity tsy resaka hoe olona na iza na za zao apetraka filoham-pirenena ohatra am'izao lalàna misy zao dia tsy havita anova zavatra fa mila ovana ny lalàna hitantanana ny toe-karena sy ny vola eto Madagasikara fa tsy mahavita manova zavatra ka io zavatra ataony fitondrana am'izao fotoana manondrana ny vola iza moa mitondra ny volamena makany Dubai iza fantatra zany za vo antso tao ivato enao miteny foana ozy lereo tao amin'ny polisy tao ivato miteny de hoe enao miteny foana isan'andro amin'ny televizion amin'ny radio amin'ny gazety hoe tsy azo avoaka ny volamena andao miditra ao anatiny salon d'honneur iza no hitako tao fa tena ny ray aman-dreniny filoham-pirenena filohan'ny teteza mihita tamin'izany fotoana de jereo anaty saka ozy jereko anaty saka tena lingot d'or zay ny zavatra nisy tao de nresaka tamin'io ray aman-dreny io moa za de hoe ahoana dada ahoana andeha hoaiza anao zany za andeha ho any Singapour ozy izy de aveo le volamena zany andeha velany ka zay no itenenako eto hoe tsy possible ny anovana ny ty raha ty raha ohatra ka tsy maka fanapahan-kevitra atsika am'le hoe volamena tsy mahazo mivoaka
ray zay voalohany zay fa atao amin'ny banque centrale satria ny gouverneur ny banque centrale tamin'io fotoana io no nilaza taminay hoe tao amin'ny CST zany de hoe ny volamena antsika ne de mbola tsy misy ny lalàna ahafahana mametraka azy ao amin'ny banque centrale fa tsy maintsy alefa makany ivelany ny volamena kanefa tsy azo atao ny mametraka an'izany volamena zany ao amin'ny banque centrale mampalahelo dia ny zava-misy amin'izao fotoana dia apetrakintsika io tsy maintsy atao izany zavatra izany raha te hanova zavatra marina isika eto Madagasikara ty tsinjo marina ny fampandrosoana ny ty firenena ty ary eto de mitodika amin'le vahoaka malagasy maro anisa za fa isika no tokony ahatsapa fa tsy mety ny zavatra misy amin'izao fotoana tsy hoe ny fizarana vary na ny fizarana menaka na ny fizarana savony olona zato amin'ny million 25 millions de malgasy de firy no mahazo an'io de raha mahazo an'io move io tokony zavatra ohatran'io ihany mahazo kely androany nefa tsy mahazo mandavataona de zany ve no mety tsy mety zany zavatra zany ka mitodika amin'le vahoaka malagasy raisitsika ny andraikitra hitsinjovantsika ny tena tombotsoa fa ny vazaha ny vahiny dia tsy hanome alalana atsika mihitsy ka atsika aza finaritry n'le hoe mahazo kely dia mangina ia ao anatin'izay mantsy Andriamatoa Joseph Hollande ianao ve zany mahatsikaritra hoe misy satria raha ny fahinoko an'le fanazavanao teo de ohatrany hoe misy karazana ampimamba zany ataon'ny fitondram-panjakana zany manoloana an'le arena sy ny hoe firaisana tsy kombakomba am'ireo vahiny avy any ivelany mba ampahantra ny vahoaka malagasy ka zay no tsy mety amin'izy io tsy hoe enao zany hoe rehefa tonga eo fitondrana de ny ekipanao sy ny akaikaiky anao ihany no mahazo ny tombotsoa tsy zay fa ozy hoe intérêt sy droit ny malagasy avant tout ny malagasy zany de misy 25 millions ka tsy ny fianakavinao sy ny mpandraraha akaiky anao ihany no tokony omena tombotsoa fa ny malagasy ahoana ny atao anao an'io dia mila le politika mazava tsara zay le takiny maro an'le hoe refondation io du système ka io dia tsy maintsy atao io système hitantanana ny toekarena eto Madagasikara fa ny frantsay no milaza mihitsy zay de lazaiko eto zay ny frantsay no milaza fa tsy azo atao ny mampatanjaka ny firenena avy ny zanahana akory mo ataotsika hatanjaka fa izanahandreo atsika dia tadiavindreo tsy azo atao ny misakana ny zavatra tadiavin'ny la France tsy azo atao ny misakana ny zavatra tiandreo ampidirina ty zavatra lazaiko anao zao sy ampitaiko amin'ny malagasy 80% ny malagasy dia tantsaha sy amiaina any ambanivolo ny ankamaroantsika zany dia tsy azo atao nefa ny mamboly vary azahoantsika zany hoe autosuffisance alimentaire hoe ampy ny sakafo hoantsika ampy ny vary hoantsika fa tsy maintsy manafatra vary foana ka iza ny manafatra vary anefa dia ny opérateur zay akaiky ny fitondrana ihany no mahazo manafatra vary de nefa atsika tsy mahazo mamboly vary any ivelany anefa misy regny engin ngeza be reny mahavita 10 hectara anatin'ny adiny ray olona anankiray ihany no mitondra azy dia mahavita mamboly vary 10 hectara anatin'ny adiny ray ny ranomasina mbola azo atao koa manao désalinisation de l'eau de mer zany hoe io ranomasina io azo atao manala ny sirany dia atao manondraka le tanimbary azo atao tsara betsaka ny tany midadasika lemaka eto Madagasikara na ny ireo tany fambolem-bary taloha aza dia ikatona daholo amin'izao fotoana satria tsy ao le politika n'le hoe andao amboly vary ampy ny vahoaka malagasy tsy vary fotsiny anefa amin'izao fotoana na io ilangilangy io any Anosibe zavy any Anosibe de ny ilangilangy dia ny fleur d'ilangy zay avadika ho menaka anamboarina ny ranomanitra dia efa tsy rentable tsony koa satria teo ny malagasy mamarotra an'igny dia mahazo vola be amin'izao fotoana dia kely ny vola azon'le malagasy anefa tsy afaka manorina orinasa izy ka ny zavatra tiako resana de zao tsy ampy ny politika hitantanana ny raharaha
ny transformation ny matière première eto a Madagasikara dia tsy azo atao ny manodina zany essence ny langue zany fa tsy mety alefa any ivelany anaovana ranomanitra. Maninona moa tsy atsangana eto le usine manao an'le ranomanitra. I Chanel le fandresahana io orinasa manao le ranomanitra any andafy. Fandresahana hoe maninona no tsy atao aty a Madagasikara ny transformation ny io huile essentielle ny langue io mba ho lasa ranomanitra de eto sady micréer asa zay ho an'le vahoaka no ampidibola amin'ny kitabola mpanjakana. Andriamato Joseph Hollande mahitsy be ngam ty fanontaniky ty a. Ianao miresaka hoe tokony apetraka ao amin'ny banque centrale ny resaka volamena ho arenantsika zany. Itsakira nefa ianao milaza fa tokony isika no mamaritra ny toe-karenantsika zany mba afahantsika mamorona asa eto amintsika. Efa be de be ihany zay fampanantenana natao raha ohatra hoe tamin'ity fitondran'ity zao a be de be ihany zay fampanantenana natao ho an'ny malagasy zay hoe anangana an'izao tsika no an'izao tsika ny zavatra tsikatra de mbola maharefo tanteraka mihitsy a ny faleovan-tenantsika am'izay resaka toe-kareny zay. Ahoana zany fomba hatongavana am'izay zavatra zay satria zay ny tena hita nge hoe olany. Satria ny mpamatsy volantsika zao mbola avy any ivelany daholo. Ka ny tena hatongavana amin'io dia masaky ny mpitondra miteny hoe mbola tsy maleo tena ny tena marina ne oka zava ny resaka mbola tsy maleo tena isika zay ny zava-misy ozy ny filoha malagasy raha nanaraka ny vaovao isika filoha malagasy voalohany Andriamatoa Philibert Tsiranana de hoy izy hoe za miady ny souveraineté internationale tsy zany anefa ny tokony adivana fa souveraineté nationale zany hoe tsy baikoinizatsony tsy baikoiny ka mandraky ty androany de mbola tsy azotsika io souveraineté nationale io satria raha mbola mitavandra olona tsika dia tsy ho mety ka ny anomboana azy no itenenako hoe ny volamena araka ny voalazan'ny teknisianina dia hampatanjaka atsika ny volamena atsika fehezintsika dia io no igarantira ny volantsika mba hatanjaka ny vola malagasy. Ny vola malagasy no tokony hatanjaka mandelatra ny euro io ny dollary io nefa tsy zay ny zava-misy fa euro anankiray dia 20 000 francs malagasy tsy normal zany fa tokony 1 franc malagasy no ho 20 000 euro zay ngamba ny tokony ho izy fa inona moa ananan'izany France zany tsy manana arena ohatra atsika ne zany fa mitavandra ny produit avy aty amintsika reo alefa any ka zay no mahatonga anahy miteny hoe ny volamena aloha atao matanjaka ny vola rehefa manambola ny tokantrano ohatra fotsiny dia afaka manao zay zavatra tiany atao fa ny vola aza tsy ampy ao amin'ny tokantrano inona ny azo atao tsy azo atao tsisy zavatra azo atao ny tokantrano de aveo ny arenantsika am'izay transformena eto fa tsy azo alefa any ivelany tsony fa transformena eto raha tonga am'izay atsika dia zay ny tena mampahomby ny fitantanana nyty firenena ity zay ny tiako resahana ny volamena tsy mahazo mivoaka matanjaka ny vola gasy matanjaka ny toe-karena dia ny arena eto transformena eto am'izay hisy asa atanjaka ny toe-karena eto Madagasikara. Mifandraiky am'izay ihany nisy ny fandalovan'ny filohan'ny repoblika ianao avy any Nosbe Nosbe Elville nisy ny fandalovan'ny filohan'ny repoblika tany toerana mino fa mbola tany angamba ianao tamin'ny fandalovan'ny tany niresaka tamin'ireo mpandraray izy tany amin'ny nandritra an'izay fandalovana zay nisy ihany koa ny fizarana fanampiana moa zany nataony nandritra izay fotoana zay. Ahoana fomba fijerinao satria ianao raha aman-dreny be avy any toerana andreny fihetsika reny inona ihany koa ny tena zava-nisy ny trangamana nandritra izay fotoana zay. Ka izay indrindra mahatonga anahy mbola miteny hoe tsy normal ny politique économique na politique hitantanana am'izao fotoana hoe anome vary anome an'izao tsy maro ny olona nahazo tany zay za aloha ray aman-dreny avy agny ary zay no itenenako hoe tsy marina ny lazana fa hoe nahazo daholo ny ponina atao Nosbe tsy marina zany fa 42 fokotany lazaina fa hoe nahazo daholo hitako monko le vaovao mandeha aty tsy marina io fa olona amanjato ny fotsiny mba nahazo gonimbary de zao manao recensement amin'ny fokotany sasany manao recensement le vahoaka miaina amin'ny fokotany de fa mahazo antsasaka gondray tsy hoe gondray fa antsasaka gondray zany no izaraina am'ireo olona reo araka ny vola ka tsy zay ny vahaolana tompoko
eto dia milaza za fa tsy zay ny vahaolana tsy vitany hoe lainga ny zavatra lazaina de aveo tsy tanterahana ny tena fitiavatanindrazana fa manao zavatra tsy mety ny mpitondra am'izao fotoana mialatsiny fa za zany a miteny satria ny tena moa fa zokonjokony efa ray aman-dreny a tsy mikatsaka ny hoe hitantana fa ny zavatra tiana hatongavana de hoe le fandresen-dahatra sy le fitiavatanindrazana ao amin'ny tena mananjanaka ny tena misy zafy a dia akory ny hoavindreo taranakareo zay zany no itenenana foana hoe mbola tsy vita ary io tsy hoe impossible za aloha de miteny hoe tsy hoe impossible fa ny vahoaka no tokony ho tonga saina de aveo tsika jiaby miaraka mandray andraikitra fa mbola tsy mety zao fa lainga fotsiny fa tsy mety ny émergence tenentsika hoe émergence zany a fampiakarana fanavotana ny firenena mba hoe ho tonga am'le tena izy kanefa tsy tonga am'le réel développement itsika am'izao fotoana fa mbola hoe le akaikikaiky eo ihany mahazo an'le tombotsoa tsy mety io zay ny mahatonga ana tsy mety foana raha tsy tonga am'le le zavatra ny dinina niaraka atao amin'ny reo manam-pahaizana malagasy satria nitarika ny comité teknika ny tenako tam'izany fotoana dia nahazo tsodrano tamin'le mpitondra tam'izany fotoana fa rehefa anatanteraka an'io dia matahotra ny anatanteraka satria bediny ireo mpamatsy vola sy ny namany sy ireo firenena vahiny ka za aloha dia miteny fa raha mbola matahotra an'izany atsika dia tsy ho tafavoaka azo atao tsara ny misy firenena anankiray zay vonona alaina hiaraka amitsika hanampy atsika raha ohatra ka misy ny fahasahiranana fa ny firenena malagasy de tsy tokony ampina mihitsy fa am'izao démarrage ny mise en place nyle politique économique zao anga mety mila firaisana amin'ny firenena zay tia tanindrazana koa fa tsy hoe hanabotry ny firenena ihany fa raha mbola izay a dia tsy ho mety le izy fa ny Madagasikara no tokony hanampy ny firenena hafa no tokony ampitsika na araka sakafo zany vary zany sy ny sisa rehefa azontsika le fahaleovantena ara-tsakafo sy ny sisa eto amitsika aloha ny malagasy aloha ny tokony vokisina tsara de aveo afaka mandefa vary any velany afaka mandefa loka fa ny zavatra atao de ny produitsika ny légume-tsika ne mandeha any velany ny kafe ny kakao ny ambanja zany de kakao tsara indrindra eto ambonin'ny tany ahoana no tsy azo atao ny manao transformation fa mividy ny eskik amin'ny regny épicerie regny atsika de regny indray no hoanitsika atao amin'ny dité maraina fa tsy azo atao ny manangana an'le orinasa tena izy atao eto transformena ny kakao lasa produit fini zay ny voalazany manam-pahaizana ka izay no mahatonga ana miteny foana hoe mbola tsy tonga am'le tanjona alo ho tonga am'izay atsika fa raha miaino ndreo ny filoha-pirenena vahiny na ny ireo ataotsika hoe amin'ny communauté internationale na amin'ny Nations Unies de ozy ireo hoe avelao foana arefurefo eo Madagasikara fa atsika hanampy andreo ometsika vola zany million d'euros milliards zao tsy mahavelona atsika zany tompoko fa ananatsika zany milliards de dollars zany ananatsika ny pétrole ny gaz sy ny sisa betsaka am'ireo nosy ireo maninona moa ohatra fotsiny zay zao niady an'regny nosy manodidina nosy malagasy regny ils éparse tam 2015 dia tsy azo iadivana regny fa any frantsay ony tsy mety aminay zany fa araka ny voalazany lalàna dia zay firenena akaiky indreo nosy ireo ny principe ny les continents zany de zay plateau akaikin'le continent io ny tompony la France à 10 000 kilomètres no tompony ils éparse tsy normal atsika Madagasikara nosy akaikindreo ils éparse reo anefa tao no nakatsika ny trondro sy ny sisa ny mpamintana atsika dia lasa frantsay no tompony eo tsy normal zany zay no itenenanay fotsiny hoe tsy normal misy pétrole lao amin'ny ils éparse misy gaz misy zao rehetrarehetra tsy azo atao ny akan'regny fa avelao any frantsay na any
firenena hafa reo arenareo tsy normal zany zay mahatonga anay miteny hoe mbola tsy mety ny politika apetraka am'izao fotoana fa aleo iadivatsika ny tokony atao araka ny voalazan'ireo manampahaizana ny vory zao nomaly dia mbola niteny an'io foana ny malagasy namanay ny vory tao misy 3 zay ny vory tao dia ny tendance zany de mirony am'le hoe betsaka ny arena eto Madagasikara fa ny exploitation reo arena reo no tsy avy amin'ny tokony ho izy andao fa hovatsika ny fomba hitantanana andreo arena reo ya idirection zay resaka hoe asa isam-bondrona tao anatin'ny fivoriana zay natreana re satria tsara patsahivina ampijery ihany moa zany fa izy de isan'ny niatrika ihany koa ny fivoriana zay fikonan-doha moa zany izay natao tetsia Bel Air zay nikarakara ny RMDM sy ny Hervelona eto Madagasikara zay fa tiako idirana am'le resaka refondation am'izao fotoana zao hoe ahoana ny fomba fahitanao anazy hoe tena mipetraka ve la refondation ny eritreretin'ny filoham-pirenena napetraka tamin'ny fampelezan-keviny satria ny resaka décentralisation na ny fitsinjaram-pahefana tena izy de isan'ny indraindray sy ny resahany mihitsy hoe ho apetraka zay zavatra tsikatra nefa ndre matozo zay Fiolande raha vao misy ny olana ny sefipokotany mbola tsy azo vidina aloha zany fa mbola tendrena atreto rehefa misy ny olana nefa any am'ireo fitsinjaram-pahefana ary ambany no fatratra zay rihatra am' tsy fahaiza amin'ny tantany zany ahoana ny fomba atao mba isiny tena hoe décentralisation tena izy sy ny hoe refondation tena izy ya ny décentralisation de raha tsy foana aloha ny ordonnance 73/015 dia tsy hipetraka mihitsy zany décentralisation zany satria efa nisy taloha tany ny hoe foanana ny ordonnance 73/015 anefa ny décret d'application io tsy nety ny voaka mihitsy mandraky ty androany ka raha tsy mipetraka zay dia tsy possible isiny zany décentralisation tena izy zany conseiller provincial ny tenako taloha de tao anatin'io conseil provincial io nametraka ny hoe bon raha apetraka tokoa ny autonomie de province dia tokony hipetraka zany hoe autonomie zany dia manana ny fahaleovantena amin'ny fitantanam-bola amin'ny fananana vola amin'ny fitantanana ny arena sy ny vahoaka iregny tompon'andraikitra amin'ny province tsy zay nefa ny zava-misy na nenay zay tao amin'le androm-panjakana io tamin'io conseil provincial io na ny indemnité de mbola nakana feu vert taty amin'ny fanjakana foibe fa tsy nanana autonomie ka tsy mipetraka le décentralisation tompoko ialana tsiny fa mandraky ty androany fa indrindra am'izao fotoana tsy mipetraka le décentralisation zany ary ny refondation dia miteny boko le ty tanindrazana le hoe tokony atao le refondation satria mametraka fanontaniana reo inona ny tsy mampandroso an'ty firenena ty move tsy ty tanindrazana daholo ve ireo filoha mifandimby eo tsy zay ny valiteny tsy hoe tsy ty tanindrazana reo fa tsy afaka mandika ny voalazany ireo mpamatsy vola dia tsy afaka manao an'iny fa mifalifaly am'zay intérêt kely azy eo tsy mahazo mandeha andafy zao raha ohatra ka hiala am'le système imposé par la France tsy mahazo mandeha tsy mahazo visa tsony de aleondreo mahazo visa aleondreo mahazo villa mahazo trano any en France any à Paris toy zay hiady ny tena fahaleovantena marina zay ny problème ka eo ny tsy mahatanteraka miteny ny refondation vo miteny an'igny dia migadra za zao de efa nampidirina tary antany mora noho ny teny hoe tsy fandraisana andraikitra no mahatonga an'izao zavatra zao dia nigadraina une semaine tany de niteny namana atao amin'ny CST hoe raha tsy avoaka igny dia tsy afaka eona aminareo zahay tamin'ny premier ministre tam'izany fotoana Omer Berziki de nohon'ino nohony za zany no président ny comité technique mikasika an'io refondation io tsara ho fantatra zay ka zay no itenenako hoe ireo miteny refondation reo dia tokony hivory am'izay tsika zao fa apetraky tsika io ataotsika ny ametrahana ny refondation de ampitaina am'le vahoaka ny vahoaka azafaly ny hoe mahazo gonom-bary raiky na kapoakam-bary na menaka fa tsy zay no tokony anjaratsika io lazaina io France io dia mbola averiko eto za de tany zany mipetraka roa taona tany mipetraka tany mahafantatra zay mahatonga na miteny satria fantako dolo ny fandehany
dia ny piasa mpanjakana frantsay na ny piasa any andafy a rehefa afakasa dia mbola misy vola omenandreo pendant 6 mois. Atsika eto tsisy vola na ny kitabobola mpanjakana atsika tsy ampy ny vola ao fa tsy maintsy ataon'zao tsy normal zany. Ka eto dia mitodika amitsika malagasy, tokony za malagasy ray malagasy reny no miteny aminareo fa tokony hatsapa tena isika fa tsy mety le baiko ataony vahiny eto amitsika, tsy hoe ny frantsay rery fa tsy hoe ny amerikanina ihany fa na ny sinoa na ny karana dia tiandreo ifehezina ity Madagasikara ty dia foin'Andriamanitra ho an'ny malagasy fa tsy hoe ho an'ny vahiny. Ka na karana ianao na sinoa ianao na frantsay ianao na amerikanina ianao tsy tompony ty fa ianao aveto miara-miaina aminay, manampy anay amin'ny tiavanay azy. Fa ny tianay zany dia ny hoe Madagascar d'abord, les droits et les intérêts des malagasy avant tout, fa tsy hoe intérêt ny karana na intérêt ny sinoa na intérêt ny vazaha. Tsy haiko na zay ndray no igadrana ana rapitso tsy mampanino fa le fitiavan-tanindrazana efa ato amiko a dia tsy afaka tsony io. Na dia tany Anosy be zao tsy ela teo dia nony hoe nanao aéroport international ny tenako dia fa nandrava tany vazaha zao dia nampidirina amponja indray andro ray fotsiny navoaka malaky satria hitandreo fa tsy nanapaka volon'olo natao hoe nanao destruction de culture ony. Ka za dia tsy matahotra an'izany tsony satria efa fantako daholo rehefa ty tanindrazana ianao dia tsy maintsy gadraina. Ka raha ny fitenenako eto androany ampidirina amponja indray dia fa vonona koa za fa tsy ala am'le hoe zany voalazany manam-pahaizana zany ny tokony atao dia tsy maintsy ho tanterana. De mitodika am'le ty tanindrazana za mitodika am'ireo manam-pahaizana atsika andao tanterahintsika le zavatra soany ty firenena ity. Andriamatoa Joseph Yolande, ianao isan'ny tao anatin'ilay commission momba ny resaka économie nandritran'ny fakakevitra zay nataony RMDM sy ny firaisamonim-pirenena fikambana maro samihafa ihany koa. Tiako antanina hoe inona ny tena zavatra nivohitra tao anatin'izay fikoanandona ataonareo zay satria araka ny teneninao teo dia hoe misa 3 nareo tao anatin'izay commission zay inona tena zavatra tsikarotra ao tany amin'ny faritra zany sy ny etaetan'ireo namanareo am'izay resaka économie eto Madagasikara zay. Ny zavatra tsikaritra atao dia ny fahatsapany mpandray anjara atao fa hoe tena mbola tsy mety tokoa ny fitantanana ny toe-karena sy ny vola eto Madagasikara fa andao fa atsaraina ny zavatra efa voalazan'ireo manam-pahaizana taloha sy ireo tompon'andraikitra taloha ireo atsaraitsika ozy le kambana atao zany satria tsy maintsy réactualisena zany ny zavatra misy tsapandreo fa mbola tsy mety ny zavatra misy dia zay nahatonga le résolution nivoaka igny. Ka io résolution io tsy hoe ho an'ny RMDM tsy hoe ho an'ny TIM tsy hoe ho an'ny TGV tsy hoe ho an'iza fa ho an'ny Madagasikara. Madagasikara dia firenena malagasy tompoko zay tokony handroso. Eny ary mamaraparana ny resaka gamitsika fantaniko faraparany inona ny afatra avy amin'Andriamatoa Joseph Yolande ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny mpanao politika miaraka aminao manoloana zavamisy atao amin'ny firenena zao. Ya, ny afatra de mitodika amitsika ty tanindrazana, mitodika amitsika manam-pahaizana atsika vahoaka malagasy rehetra. Alohantsika hitsangana fa ray aman-drenitsika reo ny mataoro nagnano MDRM iny ta 1947 dia mitady ny fahaleovantena pirenena malagasy. Ty de foin'Andriamanitra ho atsika ity firenena ity ka mitsangana atsika mba hanao azahoantsika ny tena fahaleovantena marina. Fa mandraky ty androany dia mbola tsy azotsika ny fahaleovantena fa mbola mijaly atsika, mbola sahira tsy mahavelo tena, sahira ampiagna foana. Zay zany ny zava-misy, ny varytsika tsy mahampy atsika, tsy azotsika atao ny mamboly vary mahampy ny malagasy fa amin'ny angady igny zay manana force kely de manao an'igny fa tsy azotsika atao ny micréer banque de développement zany tsy azo atao zany. Zany lalàna misy fa banque primaire an'ny vahiny ihany no misy eto dia
reo no manangona vola de iregny no zay arakaraka ny vola ao amindreo ao no andrefesana ny vola gasy tsy mety zany fa andao tsika mitsangana amizay tsika zao fa fotoana an'izao fotoana confinement de mirary za aloha de miaraory amreo havatsika maty reo gasy zay maty dia miaraory amin'ny fianakaviana miaraory koa amreo marary dia mankahery andreo miaraory amitsika ary mirary fahasalamagna ho andreo fa ozy hoe tsy coronavirus ihany ny aretina misy eto misy le mosary misy le inty le halatra sy ny jola misy eto sy ny sisy io anony tsy fahombiazany le ekonomia sy ny fitantanam-bola eto amitsika mahatonga anio raha ohatra ka misy ny asa tsy mangalatra ane ny vahoaka io niza no mangalatra zao iza mono lasa dahalo ane le tsy fanananasa mahatonga le dahalo betsaka raha mitoy zao de ho betsaka na ny olona akaiky anao de ho lasa dahalo daholy ka zany no tonga ny afatra tiako atao hoe mitsangana amizay atsika fa fotoana zao atomboko tsika ty raha ty fa tsy tara atsika aloha atomboko tsika ty raha ty mahatoky anareo vahoaka malagasy ny mpanao gazety indrindrandrindra ampitaonareo ny afatra fa nareo mpanao gazety enareo dia malagasy ty tandrazana koa dia aza manaiky ny baikoiny patron de presse fotsiny hoe zao ny azahoako vola zao ny azahoako an'izao dia tsy azo atao ny ametraka an'izany hoe tena fitiava-tanindrazana anareo no andraindraina amita an'iregny sosikevitry ny maro be ny ty tandrazana anareo mpanao gazety fantako ty tandrazana de ampitaonareo amreo malagasy fa tsy ny fahazahoana vary kely menaka kely zao no anavotra atsika amty firenena ity tompoko mankasitraka anao ndre matozo zay Fiolania izay sénateur no sady CST teo aloha izy ihany koa moa de sady mpanao politika nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandarana dinika ity de ankasitrana ihany koa ny technicien zay nampitany sary sy ny feo tamitsika tsararay avy tany tokantrano tany mankasitraka ihany koa anao mpijery nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana veloma tompoko